Salama dole. Androane zany amakafaka ny auriny ny fifidianana. Ahoana no mety endriky ny raharam-pirenena zany aorian'ny voka-pifidianana. Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika de ndeha hiresadresaka ny antony iray lehibe izay mahatonga ny fantrana lalina izay mahazo ny Madagasikara sy ny voaka ao aminy amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fitohizan'ny tolona izay ataon'ireo vondrona kandida etsandan'izay anefa ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ary ny pitsopitsony mahakasika ny programa fandevenana ny tompoko vavy la reine du Salegy na koa iny donia izay endosy ny fahafatesana fa milohan'izay dia azadino ny milaiky ny videotsika ary azadino ihany koa ny manao commentaire ty vidéo antsika ity mba hafahana mandravona anireny hevitra rehetra ireny anaovantsika vidéo manaraka eo ary azadino toraka zany ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana sisy tonga Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary iara mahita moa amin'izao fa Madagasikara dia isan'ny firenena anisan'ny tena mahantra indrindra raha ny fahantrana no resahana maneran'izao tontolo izao ka isan'ny mampametra pantaninany maro ary isan'ny mahalasa saina ihany koa ny antony izay mahatonga an'ity Madagasikara ity tafalatsika amin'izao fahantrana lalina dia lalina mahazo azy amin'izao fotoana izao ka eo indrindra no maro ny mametra pantanina hoe inona ny antony mahatonga an'izay Madagasikara izay lasa tafalatsaka ary tafidikizo amin'izao fahantrana lalina dia lalina tokoa mahazo azy amin'izao fotoana izao tafalatsaka lalina i Madagasikara ao anaty fahantrana Madagasikara manankarena Madagasikara manana harembe isan-karazany fa nivoaka ao aminy mijaly sady zahirana ary fady ranovana izay ny hindrahindraina lava isan'andro izao ka noho izay fahantrana lalina mahazo Madagasikara izay moa dia nanao ny fanehoan-keviny i Monsieur Koto lehilahy Maitsoambo tao mipejiny izay nilaza ireo preuve maromaro manamarina fa Madagasikara hoy izy tsy firenena nanao guerre akory ary tsy firenena izay tena nalovany crise matetika ary tsy firenena izay tena nisy valinaretina mandripaka tanteraka fa ny mahagaga ny mpanarabaovao sy ny manampahaizana ara-toekarena manerantany Madagasikara dia lasa nahantra irery teo fotsiny fa tsy nisy an'izany rehetra zany tsy toy andreo firenena izay nandalo crise nandalo guerre fa de nahantra fotsiny ho azy teo fa i Madagasikara nefa ny raha hoarina amin'ireo firenena izay niaraka nahazo fahaleovantena taminy dia tena latsaka afara ary afara dia afara tokoa izany ka ny fantanina mipetraka ny mpitondra ve no menatsiny raha toa ka Madagasikara tsy mandroso mihitsiny sa le toe-tsaina mihitsiny mila fiovana sy ny fomba fijery ny voaka malagasy rehetra ny resaka toe-tsaina ihany moa za dia ararotiko amin'izay firesako toe-tsaina izay ny mahakasika an'ity Madagasikara ity indrindra fa ny kapitalin'ny Madagasikara izay Voskady isan'ny tanàna maloto indrindra manerantany raha izany ara no izy de mbola mpitondra ihany ve zany no menatsiny amin'izay resaka loto zay tsy efa isika vahoaka ve zany ny tokony hanana toe-tsaina mba hadio sy hanadio fa tsy hiandry fanjakana foana isika mba hanadio izay tanàna izay tokony diovintsika izay ajany koatreo aloha mahakasika niny tapany voalohany iny de anjaratsika no manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba hafahana mandravona ny hevitra antsika rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo fandao ara hotoizantsika amin'ny tapany faharoa ity vidéo ity tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny tolona izay ataon'ireo kandida sy ny savorovoro misy etseroa amin'ny tsy fandriampahalemana raha tsy fandriampahalemana ihany mo resaka eto dia ny tondreny vohitra zany no resantsika amin'ny raha tsy fandriampahalemana ity araky ny fanatsipiko tamin'ny vidéo tamin'ny Omaly fa nahitana tranga tsy fandriampahalemana nisy teo andohan'ny Mandrisezam-Boipo tamin'ny Omaly raiky amby 20 Novambra ka nahafatesana an'ireo jolahy izay nanao an'izany fanafiana izany efa tifitra variraraka sy ny katikaty izay refidrefitry ny bala no tazan'ireo manodidina ary nanaitra ny maro izany refidrefitry ny bala izany fantatra nefa ny androany fa fiarany Instat ilay Toyota Land Cruiser rotika ny bala Omaly teny andohan'ny Mandriseza nampiasainy taleny fiofanana teo aloha teo anivon'ny Instat ilay fiara ary izy dia anisany maty voatifitra tany antoerana ihany koa izany hoe tokony efa naveriny tale teo aloha ity fiara ty vantany voaniala teo amin'ny toerana izy fa tsy mbola tafaverina moa izany fiara zany mandraky tiany androany araky izany ara dia hita fa ny olona ao ambony ary isany mba nanamboninahitra ihany ity maty voatifitra ity ka ny fantanina mipetraka ao an-tsainy be sy ny maro ary izy ary ny tena hatokisana amin'ity nosy malalaintsika ity satria manko tsy vitany ireo dahalo tsotra ihany amin'izao no manao fanafihana fa hatramin'ireto dahalo lehibe reto koa de manao fanafihana satria raha zohina antsakany sy andavany ny toerana misy azy izay efa taleny Instat mihitsiny dia tsy tokony ary tena mahamenatra izany
mahita sy maheno an'izany hoe taleny instant teo aloha nefa dia voasaringotra anatin'ny asandahalo amin'ny resaka fanafihana mitampiadina. Eo ihany amin'izay dia eto ampiandrasana ny fanadiadina lalina mahakasika ny tiraharaha ty moa isika amin'izao fotoana izao fa dia ndao indray raha ho resantsika ny mahakasika fitokonana izay ataon'ny reto collectif de candidat izay tsy mbola maty voalavon-kibo ary tsy tsahatra mihitsy ny fitokonana izay ataon'izy ireo izany raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Nilaza moa ireto vondrony candidat ireto fa maro ny hosoka sy ny zavatra tsy tomombana tamin'izany fifidianana izany ary naharo ihany koa ny doublon izay natao mba hahatonga ny candidat sasany mba ho lasa premier tour de vite ka izay indrindra no mahatonga an'ity fitokonana izay mbola ataon'ireto candidat ireto ary tsy lavolefona izy ireo araky ny nambaran'izy ireo raha tsy mivaly ireo fangatahany rehetra mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ny hoavin'ny taranaka mampara no jerena ho izy reto hatrany. Eo ihany ny mahakasika an'izay fitokonan'ireo vondrony candidat izay fa ndao raha ho resantsika amin'ity faraparany ity ny mahakasika programme amin'ny fandevenana ny tomboko vavy la reine disalegy na koa ny nidonia izay nindosy ny fahafatesana andro vitsivitsy izay. Araky ny fantatra moa dia amin'ny alakamisy zao no hanaovana fandevenana an'izany nofo mangatsika ny reine disalegy izany ka any Nouveaute any no hanaovana izany fandevenana nofo mangatsika an'izany. Manoloana izay fahalasany nidonia izay moa dia naneho ny solidarité any ireo artiste zokiny tamin'ny omaly tany amin'ny le glacé izay niara-ny artory tamin'ireo ny artory tany Nouveaute moa ireto farany fa nohony tsy fahafahana nakany Nouveaute dia tao amin'ny le glacé no nisafidiny izy ireo anaovana izany feretantory izany sy fanaovam-beloma an'izany nidonia izany. Hosetrin'izay hatrany moa dia iny hita tazana tao anaty mazotra serasera Facebook iny fa nisy andian'olona vitsivitsy izay nanatitra ny fehezam-boninkazo teny fasany mahery fo tamin'ity androandroany ity na dia teo aza ny fanakanana izay nataon'ny préfet Antananarivo amin'ny tsy fahafahana manatitra fehezam-boninkazo ao fasany mahery fo izay. Izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy mahakasika an'ity vidéo antsika ity ka manasa anareo hatrany anao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba hafahana mandravona andreny hevitra andreo rehetra ireny mba hanaovantsika vidéo manarakeo. Manasa anareo ihany koa ilekeny vidéo antsika ary manasa tanandro hatrany ti abonné amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany am'sisy tongoata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa. Simio, umeka me mito, sasa ngano chini, valovya no zautia, vamaheri vidya, vanga, atulu chono, tanigesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Samia lati za utianye from my head if it ever kono kaza to wata la
mianatsy aza mianatsy anao tiako